Vatsim-pana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka sikariavana. Ampitiavana be Jesosy no mbola iantsona ny anaranao indray amin'izao sabata masina izao. Ianao le Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Ianao le namianay maraina vaovao. Porofom-pitiavana anay tokoa izany. Ary misaotra anao feny satria niaraka taminay foana ianao namakivaky an'iny alina. Alina izay aliko ny fahafatesana. Nefa dia nampandry anay teo amin'io maitso ianao. Ary minao hery vaovao indray izay makasitraka makately ny amin'izay rehetra mbola iveranao anay satria marina loatra ny teninao izao manana hevitra iverana anareo dia hevitra hitondra fiadanana vatsy loatra. Misaotra ny amin'ny fotoana androany, fotoana izay mbola nanaranao anay indray, hitenenanao indray, ka dia mankitoky ianao ary hafa hifehy an'izao fotoana izao ianao. Ary dia masiny ny teny izay hafahafeto mba hamozato eny. Ary ianao ihany koa no mbola handray anjara feno amin'ny connexion mba tsy ho tapatapaka satria ianao no mahafantatra ny toetrandro izay miseho aminay isan'andro. Dao iaraka eto ary Jesosy na dia minitra vitsy fotsiny ihany ary ikeo fataonay ho voninahitra ny anaranao. Misaotra Tompo amin'ny anaranao feno angatana izany. Alleluia. Amen. Dia faly miarabantsika natraty izao maraina izao ry havana ary faly manona ny fiadana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Na iza misy ianao mamangy anao Andriamanitra satria izy misy ny vaniteny hoe eo amin'ny toerana izay ampatsiarovako ny anarako eo no hitahiko anao satria rehefa eo aminao izy eo ny toerany hamanginy anao eo no hitahiny anao hatrany. Androany ary dia manakolazaina amintsika ny Tompo. Ny teny izay holazainy amintsika dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara nosoratany Jaona. Jaona 5:10, 2:1-12 ka hatramin'ny 4:11. Jaona 5:10, 2:1-12 ka hatramin'ny 4:11. Hoy ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo hoe mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny itiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Dia anareo no sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Amen. Mazana dia feno olona mangataka fiantrana eny amin'ireny vavahady ny trano fiohavanana ireny. Ary toe-javatra efa nisy izany hatramin'ny andron'ny apôstôly. Ary dia nisy lehilahy Kilemaina hatrany an-kibon'ireny nipetraka nangataka teo amin'ny vavahadin'ny tempoly tao Jerosalema. Araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:1-9 ka hatramin'ny 11. Ary indreny nisy roalahy nanantona sy nijanona teo aminy ka nanao taminy hoe mijery anay. Ary dia nifanojo ny mason'izy ireo, dia ireo maso feno fangorahana sy ny maso ilay mitory fijaliana. Nanantena araka izany ity farany fa omena vola fiantrana, fa hoy Petera hoe tsy mana vola fotsy na volamena aho. No marina dia tsy te handiso fanantenana azy Petera. Ary marina izany ry havana satria tsy tokony hanantena na inona amin'izay olombelona mitovy amin'ny tena isika. Petera ihany koa tsy andaniny dia efa mahafantatra ny fitiavana sy ny herin'i Jesosy nandritry ny fiarahana tamin'ny fony mbola tetỳ tany. Nahita azy nanafaka ny malemy, nanasitrana ny marary ary nanangana ny maty mihitsy. Ary fantany fa na dia efa any an-danitra aza Jesosy dia tsy miova. Dia notohizany ny teniny hoe izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Dia noraisiny tamin'ny tanan'ilay malemy ary nitsangana ary nitsambotsambotra noho ny hafaliany. Ka niditra tao amin'ny tempoly nankalaza Andriamanitra satria sitrana nosotran'i Jesosy Kristy. Fa manana fahatrambara amintsika ny Tompo ry havana. Andriamanitra dia maneho amintsika amin'ny endrika samihafa ny toe-pahatrana
misy eo amintsika raha mbola lavitra azy isika. Mitovy amin'ny olona malemy feno fahakiviana isika ka manao hoe tsy manana na iza na sitrana tsy hamonjy ahy aho, araka ny voalaza amin'ny Jaona 5:7. Any amin'ny tantara hafa indray dia olona boka tanteraka, araka ny voalaza ao amin'ny Luka 5:12, na ihany koa olona naratra mafy efa mila ho faty ka maneho ny momba azy, dia araka ny voalaza ao amin'ny Efesianina 2:2, maty ny fahatosonareo sy ny fahotanareo. Ary dia mandalo eo anilantsika ny olona, saingy tsy misy azon'izy ireo atao na inona. Fa misy kosa nefa tany an-danitra, na hitantsika dia nilaza hoe efa hitako ny fahorian'ny oloko, efa reko ny fitarainany, ary fantatro ny alahelony idina ho izao hamonjy azy. Tsy mba teny iray bava tahaka nataon'ny Petera nefa no nataony. Tsy mba fitsaboana nataon'ilay Samaritana tsara fanahy dia ampiazontsika farafahana sy fanasitranana, fa ny fanoloran-tenan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy. Izany mantsy ry havana no takian'Andriamanitra, araka ny voalaza amin'ny Hebreo 5:22 hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy fahamelan-keloka, ary tsy manaisotra ny fahotana ny raha ny omby lahy sy ny ondry natao fanatitra tamin'ny andro ny testameta taloha, fa tsy maintsy mila rasoa sarobidy dia an Jesosy Kristy. Ankehitriny ary dia efa nitsangana tamaty izy ary efa niakatra any an-danitra, ary dia tolotra ho an'izay rehetra mino azy ny famonjena. Ry havana, anisan'izay manaiky andray izany ve ianao? Dia ilay famonomezana sarobidy famonjenanao izany. Indray maka raha notoloana taratasy kely ity lehilahy iray, dia noraisiny ary novakiny mafy ny lohateny voasoratra teo amin'ity taratasy hoe tianao Andriamanitra. Tezitra ity lehilahy sady mitsifotra no niteny hoe tsy nangataka na inona taminy aho, araka izany dia tsy mampiraika an'ity lehilahy ity ny fitiavan'Andriamanitra, ary no heveriny fa tsy misy ilana an'izany ka tsy tokony hanelingelina azy amin'izany Andriamanitra, raha tsy hoe izy mihitsy no milaza hoe mila anao Andriamanitra. Ry havana, marina tokoa nefa fa tiantsika Andriamanitra ary tena tianao io mihitsy izy. Raha miandry ny antsoantsika tokoa mantsy izy dia tsy fitiavana loatra izany, fa fangorahana na famonjena olona tradoza. Ary ambon'izany aza dia mety tsy niantso azy velively isika amin'ity ampopotsika diso toerana ity, fa tianao izy na dia tsy mbola nangataka na inona taminy ary ianao, satria fantany fa tsy ho tafavoaka samirery ny fiainanao io ianao. Fantany fa raha ny marina dia sady tsy mahatsiaro sambatra ianao no tsy afa-po ary no tsy mahazo antoka ny amin'ny tenanao. Tsarovy anefa indray havana, fa tiantsika izy na dia tsy mendrika ny ho tiavina aza isika, satria ny tena soantsika no katsahy. Ary porofon'izany nanomezany zanalahy tokana dia Jesosy Kristy ho faty tahaka ny olomeloka nisy olo ahy sy anao. Eny, tianao Andriamanitra ry havana. Ikeo ary izany ka mitenena amin'ny hoe misaotra ny fitiavanao izay namonjenao ahy Andriamanitra, ary izao koa dia ity ho tianao mandrakizay. Amen. Ivavakintsika ry havana. Dia raha Lazara voninahitra no atolotra ianao Jesosy malala, satria marina loatra izany teninao izany, fa raha tsy mbola niloka tamin'ny vavanay ara-fa tianao izay no efa nitianay ianao. Fo nitorotoro anatin'ny kibon-dreninay izay dia efa nohamarinao fa ianao dia taranaka voafidy. Hitondra ny voninahitra sy ny anaranao, hanambara ny fahatsaranao eo an'izao tontolo izao. Porofom-pitiavana ngezabe ngezany, ary impirimpiry izay no efa lafo fa mbola tsy naharinao, fa vao maika ary ianao mandao ny lampanao ka
mitantananay manarina anay olom-baovao indray. Androany manafatra anay ianao. Fa may manasitrana trany ianao e. May mamonjy foana ianao e. Hompirofi-pitiavana anao. Ndretony vahoakanao miaiky amin'ny tananay sy ny fonay sy ny tenanay ray manontolo. Fa tianay ianao. Dia mba hiezaka izay no tianao. Ary akato anaiky ny sitraponao. Anao izay rehetra mba hafaly ianao. Ka raha mba hijery anay ianao Jesosy dia mba ho fifaliana lalandavako no ahitanao anay satria efa mandroso mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana izay dia izay rehetra mandeha amin'izany ianao dia tsy mba hita fahotana na faharatsiana. Mametraka ny tsaray tao am-pelantananao ary na dia satry ara Jesosy handeha amin'izany mbola sy lafakiny foana. Io tantano ary kolokoloy. Ka androany raha handeha iona amin'izao tontolo izao izy marino aminazy isan'andro san'andro fa ho eo aminy ianao, hiara-dalana aminy ianao, hitahy azy ianao ary hiteny aminazy foana hoe tia ny lalana ka izory dia hikioka ny fitahianao sy ny fahasoavanao. Dia misaotra betsaka fanay masina, misaotra Tompo malalo satria hienky ny fahasoavanao izay. Taky ny tehirizanao ny nandrisy ny herinandro iny mbola faly hametrahana ity herinandro vaovao sy ho diavana ity indray eo am-pelantananao. Amarino aminay foana fa zanakao izay ara-zanaka dia mpandovanao. Aza velanao handeha tahaka ny sitrapon'ilay zanaka talaka hiala aminao. Fa tany mafy fa tsy mahatananao. Mametraka ny tsiray ambany fitahinao ary mba tonony aminazy ny tsodranomasonao ka hitenenanao hoe zaho dia ombanao mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao. Fa zaho rehefa dia tia miay hatramin'ny farany. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava satria efa mitoetra aminareo ilay fahazavana. Misaotra betsaka Jesosy atotry anao dia raha tsy ny anjara vonay ny fahatsarana dia meo anay tsirairay aby azahoana ity ianao mandra-pialanay ity amin'izao tontolo izao ity. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen.